dia raha ny tena marina moa tsy dia tena hita loatra ny toerana sy fotoana ahafahana miresaka an'izay fa efa napetrakareo moa ny fanontaniana dia horaisiko hampanendretena ny famaliana an'izay fantarareo tsara fa ny aviation civile de Madagascar dia sampandràna anankiray mampiatra an'ireo fenitra na ny normes et pratiques recommandées izany hoe ny standards and recommended practices ampiarina izay afifaritry ny organisation de l'aviation civile internationale na ny OACI. Ny OACI tokoa dia tsy mitsabaka amin'ny fotatana ny fitaterana anabakabaka sivily ao anatin'ny firenena anankiray fa ny OACI kosa dia sampandara manome toromarika amin'ny alalan'ny convention de Chicago tamin'ny 7 décembre 1944 satria OACI dia ao anatin'ny rantsana anankiray ao anatin'ny organisation des nations unies tsy afa-miala amin'izany izy eto Madagasikara satria dia mpikambana raikitra ao anatin'ny OACI ary ihany koa mpikambana feno ao anatin'ny ONU. Mazava tsara zany fa convention, règlement ary ny code mamaritra ny fitaterana anabakabaka sivily eto amin'ny tanin'ny République de Madagascar. Convention voalohany dia convention de Chicago voalaza teo. Ny code dia ny code malagasy de l'aviation civile na ny CEMAC, code de la route zany izy io dia fitaterana an-tanety ary ny farany dia ny règlement na ny RAM zany règlement aéronautique de Madagascar. Ireo no mamaritra ny resaka drone ary ihany koa ny resaka sekoly fanana amin'ny aéronautique ary ny météorologie eto amin'ny tanin'ny République de Madagascar. Ny anjara ndraiky ny ACM dia mampiatra ny convention, mampiatra ny code ary mampiatra ny règlement fa tsy afaka voana ny ao anatin'izay ka angamba tsaratsara raha apetrakareo ihany koa fanontaniana any amin'ilay sekoly hoe voajy tosatsaka sy adavany ve ny voasoratra sy voafaritra ao anatin'ny lalàna. Izay zany dia apetraka tsara hoe tsaratsara alefa landalina kokoa zany ilay fanadihadiana indrindrandrindra vatsika mpanao gazety namana. Ary lalàna mifehy drone tsy voandomany izy io ary koa tsy eto Madagasikara irery fa manerana amin'ny tontolo izao. Le izy ny drone na ny resaka ny baziro na ny resaka professionnel na ny resaka hoe fitaterana anabakabaka toretana ary indrindraindrindra ampiasaina amin'ny resaka professionnel ny drone dia fantatsika fa efa ela nisy ilay lalàna. Zava-misy fotsiny amin'izao fotoana izao na tonga antsika somary taitra tao anatin'le izy dia nisy an'ilay drone anankidimy izay voalaza fa ny odiody sidina teo ambonin'ny trano ipetrahan'ny andriamatoa PRRM. Na izany na tsy zany fampatsahivana ary fampahafantarana eny ataon'ny aviation civile de Madagascar fa sandatria tsy hoe fanatontana. Na izany na tsy zany efa niezaka ny eo amin'ny lafiny ara-teknika fa azo atao dia azo atao tokoa hoe en ligne ny mangataka fahasarodalana mahakasika ny zavatra ireny. Eto zany dia tsy misy fiavana mihitsy hoe anakorotana na anakatsakana fa fangatahana fotsiny ihany hoe andao isika manaraka ny fenitra sy ny lalàna. Raha tsy misy ny olana dia milamina le izy fa raha sanatry izany misy olana mitranga dia tompona raikitra voalohany ny aviation civile de Madagascar. Izany lafiny zany dia fa fampanarahana fenitra mahakasika ny drone fa efa mandeha ihany koa zany volavolana projet amin'ny resaka UAS Unmanned Aircraft System. Afidra ao anatin'izay koa ny resaka reny ballon reny ary ihany koa ny resaka parapente azafady efa mpanantanterana zany zany hoe marina fa apakabaka io iraisan'ny tsirairay avy iraisan'ny fomba malagasy rehetra fa tsy maintsy misy ny fenitra rany satria efa mivoatra dia mivoatra ny lafiny ara-teknôlôjia ary ny drone amin'izao fotoana izao dia misy izy ireo efa afaka mandeha lavitra dia lavitra, misy izy ireo tena efa avolenta be ka zay zany le izy hoe alao tsika mpilamina fotsiny tsy mikorotana fa arahina fotsiny lalàna mifian'izay dia isy ihany koa zany ny torolalana misy ny karazana hoe torohevitra, misy ny karazana fampianarana sy efa hoe izany aviation civile de Madagascar izy io ho alefa tsikelikely amin'ny haino manjery-panjakana ary ihany koa eny amin'ny tambazotra sosialy.